Natura Radio. Mikipankanta faray manolotra ho anao. Arena miafina. Nosoratany Anjaniny Irina Ravelo Arsoa. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Ary andraina Joseph Faradizaparany Laiklonina. Niaraka tamin'ny Mano Judith. Arena miafina. Nandrindra sy nanantotosa Rima ny fanantenana. Neny Orneny Neny fa misy inona nanao ny tady zany? Faneva inona nataontsika? Fa misy inona mitony aloha Neny sao marary eo koa ianao andraso mihitsy aloha kakirano vetivety zay tisotroy aloha misotranaka dia afaka tantarain'ny Neny amin'izay ve ny zava-misy? Inona ny zava-miseho Neny? Eny ary raha iny hanomboka hamotsy eny no niazakazaka avy ny fiaro ny laza tamiko fa niaran-doza hoe ny sambo nitondra ny rainao alina. Tsy fantatra loatra na tonga ny loza raha ny filazany fa le sambo kely efa vaky sy ny rainao efa naratra be no hitan'izy ireo. Avy hatrany izy ireo dia nitodi-doha miverina namonjy hopitaly. Zany ve? Eny anaka fa tsy azoko Neny. Fangatsy niaraka ry zareo no hoe sambo mitondra ny dada? Niaraka ka fa toa efa fanaon'izy ireo no hoe misaraka rehefa tonga any amin'izay toerana le dia samy mamonjy ny asa endrika etany avy. Dia fa maninona ary zany ny sambo ny dada ihany ny vaky? Inona ny zava-niseho tena tsy haiko re anaka. Taitra loatra tamin'ny zava-nisy dia tsy nananeritreritra ny angataka fanazavana be. Eny azoko ka. Aleo fa hijeran'ny fiaro avy eo dia anontaniko izy. Dia manahoana ho ny dada zany zao? Tena tsy haiko ry faneva. Azo lazaina efa ela ihany izy ireo mitao amin'ny bloky fandidiana tao fa mbola tsy nisy mivoaka hatramin'izao. Fa anga dia tena vomafy be izy. Eny raha ny filazan'izy ireo. Oay, eny fa misy dokotera mivoaka ry faneva. Inona rety faneva? Neny ekeky hoe tsy moro zao zavatra trehatsika izao saingy meza ihany aloha ianao mitony zany. Dia aiza no ahitantsika ny sanvola be zany eny fa na dia nitahiry kelytsika aza tsy misy ny atsasan'ny sanvola santrony. Mividy mpanafody tsy andaniny. Neny ny zava-dehibe aloha dia izao velona somatsara dada na dia teo aza ny ratra mafina azo azy. Ary tena isorantsika an'Andriamanitra zany momba zany rehetra zany indray dia tsy maintsy mitady vahaolana ary tsy maintsy mahita fa aza matahotra Neny any ka vahaolana toy ny ahoana ary no hitanao aiza koa mety ahitanao an'izany vola be zany? Mbola mianatra nge ianao ry faneva ka sady andraikitra koa manao an'izany fa tsy anao aleo zany anao izay fomba rehetra hitako izay vola ilayntsika. Neny izay fotsiny faneva. Aza korotanina amin'izany aloha ny fianaranao. Tadidio fa io ihany ny lova mba afaka omena ianao. Azonao zany? Eny ary. Andriamanitra inona re ty zavatra nahazo ny daty? Ahoana koa ny ataoko mba hafahako manampy any Neny? Aiza nefa nahitana an'izany vola be zany vetivety eo? Nahindrana koa azako. Dia iza ny sahampindrana anay an'izany amin'izao fiainana efa sarotra izao Tena vaky ny saiko.
Variana be ny atsika izany faneva e. Monsieur Fidy marina. Salama tompoko. Zany fa somary lasa saina keliny amin'izao zavatra atrehana izao sa? Salama sia. Eny ka manona tokoa aloha dadanareo e. Ao izy ao e. Vao zao koa mantsy aho vao tonga fa tsy afaka niverina niaraka tamin'izareo ara-potoana. Tena vomafy be dada Ramsia. Mbola tsy mahatsiaro tena mihitsy ary izy hatramin'izao ary mila fandidiana maika ihany koa. Zany very se. Tena mba haloza koa zany dia inona zany no anlasanareo tsy hanatanterahana an'ilay fandidiana ka? Ka Inona ry le kely vola be ny manao an'ilay izy nefa kely dia kely ny eo an-tananay, tsy misy asasan'ilay vola akory. Inona ry faneva no andrasana fa andany ilazao mpitsabo hanatanteraka amin'ny fandidiana? Andanao zany miantoka an'ilany rehetra mazava ho azy. Dia eo am-perinasa ngenina vo azy e. Adidiko izany no mitsabo azy. Enina mbola tsy fantatra raha ny tena nahatonga ny loza e. Monsieur Fidy, tena marina ve zany lazainao zany? Fa tsy matoky avy lahy e. Ary lazaiko an'lahy fa anaty teo am-perinasa raha navoan'ny dadanareo dia tsy nanarainareo anaty ady mapy zany Andray, tena misaotra tompoko. Misaotra indrindra. Tsy ho adiniko mandrakizay izao fanampianao anay izao. Ary manome toky anao fa tsy maintsy averiko daholo ny volanao rehetra laninao taminay. Hiezaka mafy amin'izay. Andana aloha izay asaiko ataony si atao e. Eny ary. Mbola ho itena ny evantsika an'izany. Aingana. Lasa ray e. Faneva henoko tampitsabo-panampo ny vaovao. Eny ry neny efa nentina ny didy any dada. Tamin'ny fomba ahoana? Taizany nahitanao vola? Tany amin'ny Monsieur Fidy ry neny Ye. Monsieur Fidy? Le miara-miasa amin'ny dadanareo ve? Ay ve efa tonga izy e? Efa tonga izy. Tena misaotra betsaka azy tsika ry faneva. Raha tsy izy ngamba dia asa izay nataontsika. Zany mintsiko. Zaza moa efa avy nitotitoto taiza sy taiza nitady vola teo. Ndry kagaga ny atsy nahita ny neny tampoka teo e. Ka tsy afaka nijanona ny andro teo fotsiny alesy tsy vita mipetrapetraka ny zavatra ohatr'izao. Marina aloha zay efa aza matahotra ny eny fa ampioko ny eny mitady izay hamerenana ny vola Monsieur Fidy amin'ny fomba ahoana ka? Zay fotsiny sady mbola amin'ny fianarana aloha zao ny tokony asanao saina faneva zay ihany. Ka tsy ho vita ny eny rery ange zany vola be zany. Mino afa tsy anarantsika ny tompo anaka, mila matoky azy tsika. Eny ary ry neny. Fa aiza aloha Monsieur Fidy mba andehanako misaotra azy noho ny fanampiana antsika e. Ary amin'ny kafetary ary izy. Andao fa entiko any neny. Ndao ary. Arabaina ry izy mianaka fa vita soamatsara ihany ny fandidinan'ny rabo. Misaotra betsaka Fidy misaotra fa raha tsy fanampianao dia tsy tanteraka mihitsy izao. Tena mankasitraka e. Inona re nisaorana amin'izany raha Adelinina? Mino fa tsy nisalasalana anampy koa nareo raha toka izany teo amin'ny toeran'ny rabo. Sady izay koa anie tsy vita mpiara-miasa fotsiny fa mbola mpinamana ihany koa e. Ka inona fotsiny mampinamana raha tsy mpanampy e? Marina tokoa aloha zany nefa na zany aza dia mankasitraka anao ihany. Marina mihitsy zany lazain'ny izany ry Monsieur Fidy miandry any dada ho taitra sisika zanyko. Mety mbola asotra zany ny dokotera fa na izany ary manantena trantsika. Zany mihitsy anaka ankinina amin'iray ny fiatsaran'ny fahasalaman'ny dadanao. Raha za manokana aloha dia mbola manana fanantenana lehibe fa tsy maintsy mbola tsy aro teny ny rabo e. Ary fantany tsara fa mbola mila azy nareo mianaka. Tena misaotra ny amin'izany fanantenana nananao zany. Eny ry sia. Fa ilaozako angamba aloha nareo mianaka. Eny ary. Mbola misy zavatra kely tsy maintsy ataoko mantsy. Fa raha misy zavatra ilainareo ana inona na inona dia aza misalasala mihitsy. Tena efa be ny vitanao Fidy ary mamerana ny fisaorana hatrany. Mazotoa ianao dia mirary soa indrindra. Tena mba ela koa na amin'izany bus izany ka. Efa ela ihany izay nijanonako teto izay. Tena ohatrany asiako dia tongotra ity raha izao no mitoy
Za mbola maika monjy anina eny. Ohatray. Ary misy misika ania zany. Iza ary zany? Aty letsy. I fiaro kay. Ay delay. Dia ahoana lesy? Kaiza ombenna. Atara aloha elahy miakary. Raikitra ary. So lesy fa nandalo lahy. Za efa saika andeha tongotra ody mihitsy a. Dia amin'ity andro mamay be ty mihitsy velany andeha tongotra ody le tya. Ka lany fotoana fotsiny ko. Za maika monjy anenonay fa mbola any amin'ny hôpitaly izy. Efa nanaona marina aloha mibaina ny lisany aho e. Ao izy ao. Za mantsy mbola tsy tafandalo mihitsy tao aorian'le fotoana nanaterany azy tany iny. Sady betsaka ny fandaminana tao aorianan'ireny letsy. Tsy maninona lesy zany a. Elaza isorana betsaka nitondra zara-potoana tany amin'ny hôpitaly a. Fa ratsy zany angamba dia asa zay zavanseho. Tsy misy tokony isoralahy lesy zany a. Ny tokony nataonay ange ny nataonay e. Fa efa nidesaka momba an'izany ihany lesy tsika. Fa mba afaka tantaray lambiko ve hoe inona marina ny seho tany nahatonga n'ireny lozana azo any tady ireny. Ny tena marina le ty dia tsy misy mahafantatra ny zavanseho tany a. Ny aloha lalana anay mantsy dadanareo e. Dia rehefa tonga teny amin'ny misy azy anefa izay a, dia akory ny agagana fa izy efa sy tao anaty lakana fa nitsirara be teriam-pita no hitanay. Enjana nility izany e. Tena izany letsy a. Na izay aza tena talanjona tokoa satria hatramin'izay nanaovanay an'ity azy ty dia mbola tsy nisy ohatran'izao mihitsy. Ka izay ny hoe Fa ny fahitanay amin'ny fahasimbalin'ilay lakana aloha dia azo lazaina hoe accident le izy e. Fa ny fiseho an-tany tsy fantatray a. Tena enjana koa zany a. Fa eny e, misaotra ny lahiny aloha ny lazan'izay rehetra izay e. Fa leo angamba aloha tsika aloha akasolika vetivety dia avy eo manondia e. Mety zany lesy e. Arena miafina. Nosoratany Anjaniny Irina Ravelo Arsoa. Ireto avy no namelona ny tantara. Ary Andraina Joseph Faradizaparany Laiklonina. Miaraka tamin'ny Mano Judith. Arena miafina. Nandrindra sy nananjo dosa Rima ny fanantenana.